Rabaina daholo tsika akory aby tsaratsara tsy ambakaina akory laly tsara ho ataoko salama vantaina le zavatra hoentiko eto dia ho ataoko na de hoe gravy ara le zavatra misy gravy hoy ny teneniko anareo ary tsy afeniko fa ny renseignement mena dia exclusif privilège ngeda be ho atsika zany ary nefany eta mavesatra ihany koa atsika satria adidy lehibe zany na eo anatrehan'Andriamanitra na eo anatrehan'ny vahoaka iray manontolo. Zao ny zavatra lazaiko anareo tsy vadika aminao zay mandrakizay dory. Izay ry zay tantaraiko aminareo kely hoe ahoana ny fandehan'izay ry zay. Ary voaniseho zay androany afaka mijoro vavolombelona mihitsy tsisy idirany ramatoa miatra koty mamonjy amin'ny politika. Aloha zay dia hazava tsisy idirany amin'ny politika fa Andriamanitra io mampagaga mihitsy ny zavatra ny fiasany sy ny zavatra ataony. Io ny taritako ny saitsika tamin'izaho hiditra bloc opératoire tsy moramora ny fandidinana ataona tena lazaiko anareo zany fa azo lazaina hoe 60-40 anao velona fa za tsy natahotra mihitsy. Raha misy olona misy namako zay any Madagasikara hoe docteur Manatsoa Razafy Manatsoa niara-nianatra tamiko fa izy ny safidy nanao médecine. Za moa le namanindron'olona raha matahotra dia tsy nanao za dia voatery nitety filiera teny izy natratratrany amin'ny doctorat. Ny tenako mivindivendy filiera telo ve ndray atao tamin'izany mahafantatra anahy tsara hoe matahotra tsindrona satria rehefa marary dia Atsovy Manatsoa. Fa rehefa tonga zany le hoe taty andafy hoe dodina zavatra tena nampagaga anahy indrindra dia zao tsy natahotra tsindrona ny intraveneuse ny inona sy ny karazana ohatrany tsiniko akory ohatrany tsy nirarahiko akory isaky ny 2 jours tsy maintsy manao dialyse ohatrany tsy nampaninina akory. Ny olona gaga ary ny docteur gaga hoe avineragaty vous êtes vraiment exceptionnel là izy. Tout ça parce que j'ai Dieu en moi, j'ai foi en à l'existence du Dieu créateur. Il est avec moi, il m'accompagne. Ah, bravo, disent les professeurs à Tamzay. Et rehefa hoe tonga amizay zany hoe anaovana an'le transplantation zany tsy mampaninona amin'ny tantaranareo zany amin'izao oro zao dia nivavaka. Dia za moa mitondra ny téléphoneko miaraka amin'le casque normalement interdit. Faut ça mandray le docteur, c'est un jeune homme, je me rappelle très bien, il s'appelle Benjamin. Et je lui disais, ah, vous êtes juif? Et nous dit, vous êtes contre la gauche? Ah non, pas du tout. Au contraire, vous êtes l'homme de Dieu. Vous avez une mission. Ah, peut-être abusé, hein? Vous êtes croyant, vous êtes chrétien? Oui, ouais. Ben, la preuve, je suis en train d'écouter cette chanson. Dia nihaino ny hirany miala koto mamonjy eo hoe tsy vadika aminao mandrakizay, tsy vadika amin'i Jesosy mandrakizay zany. Na inona voaka ny teny Jesosy ianao anato anatiko. Fantatra anao fa ty tsy avelanao very ary mbola tsy fotoana zao. Tamin'ny 5 minitra tao, tamin'ny 3 maraina, taitra. Dia zavatra tena nampagaga anahy indrindra. Mbola chantonnay tao anatin'ny sofy tao ny hira mialy raha koto mamonjy. Enjany zany
jereko manodidina anaty tsisy le olikomanina le telefona tsy aty amiko le kasika kotsy eo misofoko satria fa sorona daholo hoe fa ino mivezivezy tao de tonga de mivavaka aloha de mihinana tamin'ny telefona mivadiko hoe io vadinao fa taitra aty amin'ny sady devay. Inona ny antony tantaraiko an'izany? Raha tany Madagasikara maty. Rehefa manana an'Andriamanitra ianao, na inona fotoana, na amin'ny fotoana sarotra, na amin'ny fotoana mora, na amin'ny fotoana mahasambatra, de azo adino Andriamanitra. Vao fakomaly miresaka an'io zay tamina olon-dehibe zay, mpiandro FLM miaraka amin'ny filoham-pirenentsika, filoha Randrenirina Mikael. Zao ny teny ray aman-dreny lehibe io, olom-boafidin'Andriamanitra iny ry Ravony ozy. Io Ravony io manko nandekotiko tamin'ny andron'ny Ratsiraka io Ravonikazo. De raikitra Ravony ny anarako hatramin'izao, ho an'ny haute-sphère zany. Takany hoe Masoandro ny filoham-pirenena, ny Aravony mpanohitsaina miafina ny filoham-pirenena, Sadao Kabinet zany. Olom-boafidin'Andriamanitra ozy izy fa naninona n'izy 5,000 any tao, dia izy rery no natsangana tao. Fa naninona no voalan'ny mpiandry izy dia lasa filoham-pirenena. Fa naninona no lasa tany ampigadrana izy, nasena ny sedra mafy, dia lasa filoham-pirenena rehefa avy eo. Zany eo Reneny vao niaingo io zavatra io dia tonga dia niteny an'izany, le jour même hoa dia efa fantatro hoe olona takan'izao no tonga ao sy ny zavatra iseho. Jereo tsara ho any pejiko fa nilaza melo ny zavatra iseho rehetrarehetra. Ny zavatra niteneniko dia zao hoe aza miady amin'olona anehoana Andriamanitra amin'ny voninahiny. Tsy manary an'iny Andriamanitra ary tsy amela an'iny ho fatifaty foana, fa matoa zay misy ny zavatra ohatr'izany dia ao raha. Ohatran'izany tamin'ny andron'ny Ratsimandrava Richard, olona manompan'Andriamanitra Ratsimandrava Richard, karateka iny, niofa natao Betongolo izy, vitsy ny mahalala an'izany. Raha ohatra nareo tsy mino an'izany mba anontanio Patrick na Ibilo any Marseille, fa nisan'ny nampianatra azy tao Betongolo. Nisan'izany koa Premier Ministre Ramahatra. Nahita ny Malagasy tamin'ny colonel Ratsimandrava Richard, ampivoatra ny fiainany. Nisy mesura maromaro zay tsy nety tamin'ireto puissance économique. Mifangarongaro be dia be ny zavatra tao hoe hamonoana ny Ratsimandrava. Fa ny tena marina moa fonosy ny famarinana dia zao mba hiangaviana mihitsy nga tsy hanonako ny anarany ilazany marina, tena marina alohan'ny hafatesany, mbola tsy maninona zay nga mampilaza anazy iny, satria izy ny vavolombelona farany inona fa tsy andainga, ary izy ihany koa no ny tantara ny detay ny zavatra nitranga tao. Tadidinareo tsara nga mantenin'ny filoha Ratsiraka hoe mbola tsy sahy teny an'izany amin'izao fotoan'izao, fa zay aloha nolazaiko, satria mbola teo velona 3 semaines après maty ny filoha Ratsiraka. Ary tokony ho fantatrareo fa Madame Céline Ratsiraka no narary, fa
fanitazomana niaraka taminy ny filoha Ratsiraka. Mbola velona Nika Ratsiraka, Sofia Ratsiraka malala an'izany. Madame Céline Ratsiraka sy Anika angambany izy zay ny narary. Fanitazoma hoe mety kokoa Monsieur le Président raha mijanona koa ianao. Tsy fantatrareo zany. Na ho an'ny mahafantatra an'izany tsy mahasamy teny. Zavatra faharoa hitaritako ny saintsika ihany. Iverena kely le miatra koto mamonjy. Nanana eritseritra zay amin'ny farany taona. Ny 31 décembre hitondram-bavaka ny firenena ao anatin'izany atao hoe réveillon. Dia nieritseritra izany mivady hoe andao hanafatra ny miadra koto mamonjy sy artiste anankiray. Dia rehefa niresaka izay da mampagaga, moalina ataoko ny appely. Andro maraina niantso anahy direct izy, ary izy mihitsy ny tena niantso anahy. Tena teneniko anareo, ianao zany mieritreritra hoe mety ho zavatra sarotra, mety ho zavatra anahirana nafatra artiste enjana be zany. Tena teneniko anareo ny teniny hoe afaka izay amin'ny 31 fa zay ataonareo izy izy. Manahirana be zany e, inona no ataonao? Meno kely le olona sao dia tsy mety. Meno be le olona manahirana zany rehefa ohatran'izay, kanefa tena hitanao anatin'le fahatsorana hoe miasa ny tanan'Andriamanitra. Tsy vadika aminao mandrakizay. Iniranao le tiako loatra io no tena anisany ny nafarako anao. Dia androany hariva rehefa nitranga ny zavatra, ny zava-niseho ho tantarako aminareo exactement qu'est-ce qui s'était passé, source digne de foi, unique et exclusive. Maleriva rehefa nandeha nody ny filoham-pirenena. Zao alohan'ny tantarako azy tsara dia asiako suspense kely any. Niraisiko le cas ny colonel Ratsimandrava teo, nisy décision maromaro tsy mety ny monde économique. Raha nanaraka amin'ny publication ka nareo tao anatin'ny ndroandro zay dia ho zao hoe tsy négligeable ny capacité de nuisance ny varira eny fa na dia aty andafy ary izy. Matoa namoaka an'iny dia manana renseignement ary mbola adininareo foana fa hoe eto amin'ity fandaharany ity nivoan'ny zavatra tsy fantatry ny olona ary zavatra iseho. Raha misy olona zany any amin'ny sampandraraha amin'ny fitsikilo malagasy any, eritreretana hoe na ny vazara meno amin'ity fandaharany ity e. Manontany reo fa maninona ianao tsy manao tsony? Tsy maintsy renouvelena hoa le équipe amin'le manao investigation satria lasa tsy impartial intsony le rapport fa lasa mitongilana ndraindray ka mila mety mandiso zavatra dia za koa mety ho diso. Et je suis en train de renouveler mon réseau d'écoute et de renseignement. Ça fait quand même 1 mois et demi que tu ne parles pas au Zaro. Iny zany appréciako nareo amin'iny. Maheno renseignement tena matoa miteny hoe tsy négligeable ny capacité de nuisance an'ny bandy. Satria zao no lazaiko anareo. Qui dit variry dia le anankiray any am-pigadrana. Ary ny zavatra mitranga nefa dia mbola afaka manao
sy mampiasa communication tsara reo olo reo. Ary fantatra hoe efa nomeko misy ara nytononiko direct mihitsy hoe ireto olo reto no mifandray am'ireo olo reo. Amin'ny signal na amin'ny WhatsApp. Zay ny fomba fifandraisan'ireo. Ny zavatra tokony ho fantatrareo dia zao. Efa manomboka miezaka ny frantsay ary ny fipetrahan'ny ambassadeur malagasy vaovao aty Frantsa dia ampiova zavatra be dia be mihitsy amin'ny fiarahan'ny malagasy izy ny fitondram-panjakana malagasy miara-miasa amin'ny frantsay satria na inona lazaina dia nitetika famonoana filoham-pirenena zany acte de terrorisme zany. Na inona lazainao ary tsy manaiky an'izany raha ny fivorinana tsehana sy ny dinika asa natao tao anatin'ny 3 volana zay dia tsy manaiky an'izany ny fitondrana frantsay ampiatrano olona terroriste. Aloha dia azavo zay tsy menace zany a. Teto amin'ity fandarana ity tsy mbola nisy hoe tenenina ka tsy tanteraka. Arakay hatramin'ny tomobile azonay ny matriculation mandeha ny investigation ny tomobile amin'ny tsikilo maka sary miafina tamin'ny 26 juin. Arakay koa ny zavatra mitsango anatin'io ambasady io hoe iza amin'ny firongony eo. Fantatro zany. Zao ny teneniko. Monsieur le Président, ny Amerikanina no namorona ny hoe spoil system, SPOIL system. Ny dikan'io dia zao, raha démocrate no nitondra teo ka rehefa tonga ny républicain dia zaody daholo ny démocrate rehetrarehetra jusqu'à hatrany na poste na directeur na poste clé mety mitany na moindre renseignement dia mahaspoil système azy dia miova daholo démocrate daholo. Zany zavatra zany fanao na any amin'ny tany mandroso ary adalanao ny ray mipetrapetra amin'ny olona tsy milamina taloha. Misy an'izany manko rehefa mivoaka ery amin'ny Facebook ery ny sarin'le tovovavy. Dia milaza izy fankara efa namana dia miray petsapetra. Raha matoty efa hitako zao fa olona tota kely. Dia ndeha hiaraka amin'iny aho vao sambotra hiaraka amin'iny rapitso. Ka zay ne opérateur dia ny anay opérateur fa zay tsy manao politika e. Izy zay indrindra raha ny tena politika. Anao mitsotra ny hafa hoe ny alo business e, ny azy e tonga eo ny tompoko. Fa tsy lasa anao ianao ndray mamorona rotaka, manao bras de fer contre un état, nefa ianao tsy mazava, ny tananao maloto. Fa rehefa voaka ny tratra ery zay vao hoe zay ny fangarapinamana dia piray petrapetra. On s'en fout. On vous a vu plusieurs fois ensemble. Il y a des gens qui observent, qui prennent des photos, comme vous nous faites actuellement. Et demain, vers Fatunga Rats de ça n'est ça je pas nos politiques, c'est une tas de place. Des gens veulent dire que ça n'est pas nos politiques. Non, il faut des taux. Il faut assumer
C'est pour ça que la roue tourne. De rehefa mitorona ary ambany iny ka tsy mataty any de aza miditra amin'ny amin'ino izy tao ary amin'ny be rivotra be ary ambonimbony ary janona petit bourgeois ao fa nao no hiakatra manainika jet set rehefa tsy mataty ny rivotra ao ambony ao nga ao moramora de nao mitetika anakirotana an'ity fireneny ity amin'ny secteur économique nefa fantatry zao lafa tsy madio tamin'ny tsoahan'le tovolahy ny ala Madagasikara fantatra lafa tany Matasoa fantatra daholo izy zany tao ary nareo saminareo ihany mifanditsiko ao ny olona ataonareo mirotaka aty Antananarivo mifampitifitra ny vahoaka nareo nirevina ataonareo tamin'ny Matasoa revina angetroko non ahoana tapitapika de hoe zay rehefa voasambotra satria nangalatra tao amin'ny knaps ary le izy ary tsy voasambotra fotsiny fa mbola contrôle judiciaire maninona nareo tsy manamerika amin'ny fangalarana tao amin'ny knaps ary andao mba ho hitako fa tsy mifanjakana maka mesure indray no andeha hanaovan'ny lagre bras de fer mba misaina ve la am'zany zany fe natsony hoe patron ary patron amin'ny ahoana koa moa e natao hoe patron hoe manana ny orinasa ny tantanany fa tsy ny orinasa n'olona ny tantanany la de ela no mizesta patron tsy patron ty zany fa poltron mba mamorona aloha orinasa rehefa kotinany laisan'ireo tsy raha misy farafabetsany amin'ny laisan'ireo manana orinasa hoe mampiasa olona 10 azo itsaina amin'ny ratsan-tanana angamana aloha azava mihitsy ny resaka c'est un patronat zao une patronat vous n'êtes pas patron vous n'êtes que des poltrons izy aby ny associé am'zany any société zao zany patron ve la mba fantatra hoe ahoana natonga ny latary ahoana natonga ny lataty inona ny zavatra parcours-ny la fantatry ny olona ane zany e fantatry fleurirakoty malala ane zany e zay le ty indépendant fond zay tao anatin'ny fiainanay a nanana piasa etrany amin'ny 400 piasa chantier anankiray tao amoronakony io fotsiny isao ny piasa tao raha voakotiny la chantier n'Asatany Dego akoatran'ny ino izy teo activité hafa nga moramora ty zany manondrana café 3000 tonnes de café zany par an tsy moramora zany antan'io Zakir André Salam antan'io Général Paz zay le ty collecteur anay le taloha iala vele tsy patron nefa mizesta jeune inona groupe GEM hoe oy ny GEM rehetra tsy manana mokon-dohatra ny lesan'io ary zay mampatonga an'io tsiraikitra ny tena vrai patron tsy manaraka ny reviny laisany fa me atsatroka fotsiny reto bandy reto de tsy menatra ny tena vrai patron anatin'ny GEM manaja tena isao mipiasa any lahy manodidina any lahy amin'ny tena compagnie any lahy raha misy 10 atsovy fa tsy eo la no anina fotsiny eo ka izao ny zavatra mitranga ary lazaiko aminareo vahoaka nanao publication ankeo aloha zany de tsy afeniko raha zay ny etsonanao hoe nationaliste tsy mampaninona anazy zany fa moins un nationaliste ouvert vers la libéralisation. Moi, je suis pour le moins d'État et le mieux d'État. Malheureusement, filoratsiraka tsy eo tsony fa raha ohatra nareo manontany azy iza ny tompon'izany hevitra zany le moins d'État et le mieux d'État de ho tenenina anareo iza inona dikany moins d'État et mieux d'État ny zavatra clé rehetra ka miankina amin'ny ain'ny vahoaka de tokony eo ampela-tana amin'ny fanjakana
ny télécom, ny énergie, ny distribution de l'eau, ny ny fetronan'ny hydrocarbure, secteur pétrolier zany, ny hôpital, reo dimy reo farafahakeliny ny fiarovana de tokony ho ampelatana amin'ny fanjakana. Vitsy ny firenena ka tsy manana compagnie pétrolière. Tokony ho fantatrareo zany. Ao Maurice dia ny fanjakana mauricienne manafatra ny solika, ny distributeur no mizara azy rehefa avy eo, ny fanjakana no mifixe ny prix. Ka ahoana mihitsy moa Madagasikara ny tsy afaka manao an'izany. Misy milaza fa manaovana marche arrière hono zany. Ina marche arrière am'zany? Ny fivarotana ny actif an'ny Solimata am'zany andro zany rehefa erreur fondamentale. Za zao anisan'ny tsy valana an'izany tam'izany. Maninona raha mba anisan'ny spécialité any tena manko io mivarotra pasifa io. Maninona raha sady deto natao de zay nidiran'ireo aty de samy manao distribution rehefa avy eo. Fa maninona le actif rehetra tonga de manaraka lasa dolo. Ohatran'izany koa ny chemin de fer. Heureusement mba voatanatana teo. Fa raha misy hoe fananana tena be dia be ne de ny RNCFM manana betsaka indrindra. Resaka patrimoine foncier zany. Tokony ho fantatritsika malagasy zany fa misy fanapaha zay le ifandraisany amin'le resaka aratsipandavo. Misy fanapahan-kevitra raisiny ty fitoram-panjakana ty, raisiny député. Tsy mety amin'reto. Zatra miliba, zatra mihinana, zatra anjakazaka ny arenan'ny malagasy fotsiny. De tonga hatrany amin'ny tetika famonoana. Amin'ny tindra mitoraka ty fantatra hoe izaby à qui profite le crime. Ary aloha azavandre matofilo. Zay mahatonga ana amin'ny teny hoe spoil system. Zay maramara rehetra tonga de asolo dôly. Satria matoa fantatra hoe miainga vari, miainga le filoham-pirenena. Mialany koa ny zavatra de misy mpamadika eo amin'ny lapa. Zay tsy mazavazava tonga de asory. Tonga de asory. Tsy akandro maso mihitsy. Tsy mangatakandro zay tiako tenenina. Dao ny zavatra nitranga. Tsara ny voaka malagasy mahafantatra. Ary tsisy antony tsy tokony hampahafantarana ny voaka malagasy satria zao zavatra tena mahafinaritra azy zao. Marina fa tsy moramora zany hoe ho tetehin'ny olona vonoiny zany. Ka na olona me vary anao raha tokantranonao mety tsy ho atokisanao tsony. Mafy anay zany reo olona, mafy anay zany. Mafy anay zany. Nanao an'izany zay ho fiarovana ny ambassadeur. Fa vavanay zany. Vavanay zany nahazo ny olona nanao an'izany. Fa io zany rehefa izay le misy omen'Andriamanitra anao. Satria tsisy olona ho tonga filoham-pirenena zany. Eny fa na de Iandro Rajol ary. Ka tsy Andriamanitra nomena azy amin'le pouvoir. De anjarantsika fotsiny manontany avy eo hoe no mandinika avy eo tena ny sazin'Andriamanitra tsika mena an'iny olona tsy ahoatsahoany.